fa mitoyatra ny fidinany fotsiny ireo tompona andraikitry ny ady amin'ny fifohana asikara ka toeram-pisakafoanana iray tetsy 67 hektara no nanatanteran'izy ireo izany. Amin'ny ankapobeny sy dia tsara ny fandraisan'ireo mpanjifa ny lalàna mandrara ny fifohana asikara eny anivon'ireny toerana be vahoaka ireny, isan'izany ny trano fisakafoanana. Tsikaritra tokoa izany nandritra ny fidinana tampoka ny toto-sain'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka, ny fahasalamana ary ny birao ho misahana ny ady amin'ny fifohana asikara na ny ofnalata teny amin'nisy trano fisakafoanana iray eto 67 hektara. Katsy zany le zany tena hita hoe misy fiantraikany le mpanjifa zany lasa afaka mitondra ankizy mandeha manjanaka zany misakafo amin'le tsisy asikara ho anay koa moa zany mivarotra koa mety aminay koa le zay tena mety aminay mihitsy le zay koa tsy mifoka raha teo sady mampirisika ny olona tsy mifoka zany hoe tafahoana zany isan'ny maty sorana betabe zany alaita sy ny zay nanao an'io lalàna io. Roa moa zany rehefa teneninao mpitiavanao moa ny olona dia manaiky any izy dia manaraka zany zay tenenina misy any zany somary sorena kely fa ataoko hoe raha isan-jato e. Mbola itony ny hetsika fanetana mikasika ny lalàna fandrarana ny fifohana asikara eny amin'ireny toerana be vahoaka ireny. Tsy tanjona ny fanasaziana fa ny ahatonga sainany tsiraray sy no laharam-pamehana. Raisina ohatra zao zao ny restaurant ny teto amin'ny 67 hektara efa hita fa efa nisy ny atsotoka hoe fitaizana ny olona tsy hifoka asikara amin'ny toerana itony. Tanjona ny dia tsy hoe fanasasiana tsy izay mihitsy ny tanjona fa ny tanjona dia ny fitaizana sy ny fanajana indrindrandrindra zany ireo tsy mifoka asikara. Tsy hitantsika ve zao eto amin'ny toerana ity fa mahafinaritra amin'ny fofon'aty tsy ahitana fofona asikara fa tena fofona sakafo mihitsy no hita. Izay zany no tena hoe faniriana ho amin'ny hotely rehetrarehetra. Misy ny hoe fifanajana eo anatrehan'ny mpihinana sakafo tsirairay avy indrindrandrindra fa mifoka asikara ianao dia aoka hanaja ny hafa tsy mifoka asikara. Tsy eto Antananarivo irery ihany fa miatra manerina nosy ity lalàna ity. Efa misy ihany koa ny hetsika fanentanana amin'ny tokony hanajana izany any amin'ny faritra.